Ankoatra ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny asandalo dia anisan'ny asa lehibe sy goavana miandry an'ireo ministera telo misana fandriampahalemana ihany koa ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Nanambara moa ny Général Serge Gelé fa na iza no manao ny tsy mety eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mandray ny andraikitra tandrify azy izy ireo ary no amafisiny fa ny fanjakana no mampiasa azy ireo hitandro ny filaminana. Fanintana no azo atao ngamba maha hoe tompona andraikitra hoe azo atao no milamina dia izy efa milamina zay fa zay tsy lamina kosa raha zay ny safidiny mazava be ny afatry ny ministry ny fiavam-pirenena teo tsy afaka hijery fotsiny an'izany ny tompona andraikitra zay ngamba ny azo malina fa zay manome toky ary efa nanome toky foana ngy zay mety misy koa le hoe ny toky fitaka ny atao no hita ianao moa fa lasa lobe dia aokatsika samy fampijery eto ary fa firenenantsika tia tsika no taizany ray aman-dreny ihany koa misy rafika eto amin'ny firenena ka ninninona tsy fitovin-kevitro izy voalaza teo fa ilainy rehetrarehetra ny filaminana na olona any amponja manala baraka mpitandro filaminana io ary mila fitely filaminana izy fa raha daroan'olona izy dia ho faty ao nefa izy ao amponja ilaina foana ny filaminana na iza no hiteny na iza no mahay na iza no mahay mandahatra na iza no tsy faly amin'le hoe fitondrana misy filaminana ilainy foana satria manino efa nampiasa anay daholo mba indraindrao zay dia disoy koa raha ohatra ka diso efa nampiasa mpitandro filaminana foana zay fandimby mpitondra ny fandimby teo ao ny fanandimby nitondra teo ao zay mbola vaovao mety hitondra teo ao zay mety hiverina raha ohatra ka hoe ho lany izy fitandrona ny filaminana ilayntsika foana tsy maintsy milamina atsika ary zay tsy milamina tsy maintsy anarina izy tenenina izy satria piraitandraza rehefa tsy mety tenenina moa izy dia ny lalàna ndray koa fa mipetraka ao tsy maintsy mipetraka. Nampitandrina an'ireo mpitandro filaminana manamboninahitra moa ny Général Serge Gelé mba samy mitandrina manoloana an'ireo fiatsiana ady ataon'ireo mpanao politika sasany amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Efa indroa intelo zay no nivoaka le hoe dada 2002 fatatsika ny dikan'izany ka tandremo sao dia variana ary raha lasy anabavy atao amin'ny asa sy atao amin'ny tompo fa dia firenentsika tia aokitsika lamina aoka koa tsika tsy anaiky an'izany provocation zany satria raisina provocation zany efa ela zany 2002 zany ary namela olatra ratsy taketraka atao amin'ny firenena ka tsy androany tsony itenenana an'izany fa mba ity FIDS ty mifotorana mba irindra tsara ny fitandrim-pahalemana eny an-toerana mankasitraka.